Lalana mampitoy Antananarivo amin'ny Mandritsara no alehantsika zao. Miainga avetsy amin'ny gara maki etsy Antotapenaketsy de mamakivaky ny lalam-pirenena faha enina iny atreo Ambondromamy. De andao tonga de tsambikina satria alina ny andro moa fa de teto avy nisakafo maraina amin'ny 8 maraina vao tonga teto Port Berger. De ny mampitoy ny Port Berger amin'ny Antsohihy aloha izao arahantsika vetivety zao ezahana zany mba asehoanareo ny pont Sofia Betsimpoaka. Ity zany no tetezana lava indrindra, azoko lazaina fa lava indrindra eto Madagasikara satria 820 metatra ny halavan'ity tetezana ity. De ny lalana moa zao hitantsika zao tsy tsara tsy ratsy fa lalam-pirenena faha enina izy manomboka eto mampitoy an'Ambondromamy amin'ny Antsiragnana na Diego Serez. Andalovana ny maro vantaza ary tamin'ny fotoana ny akaran'ny voasary na ny tsoha no fotoana nandalovanay tamin'io faritra io tamin'ity taona ity. De mifanena mpianatra mirava satria afaka fotoana fohy dia handalo an'ity toerana antsoina hoe croisement n'Analalava ity isika zay mbola any mianavaratra andray makany Analalava somary miakandrefana fa ny mianavaratra somary miatsinandrana no mandeha any Antsohihy. Rehefa mandalo avy nandalo any Antsohihy-Drano zay fatatsika moa fa tao no ao ny fiavian'ny président Tsiranana. Tsela de tonga eto Antsohihy mifanakaiky amin'ny Antsohihy-Drano io Antsohihy io de teto moa zahay zany sady nanao fikojakojana ny fiara ihany koa ny mpamily no nijanona kely ihany koa nanararotra ny sakafo satria ora tokony efa isakafoana zao no sady na de somary lasa aloha kely aza tsy maintsy eto no misakafo satria hiatrika gidragidra andalana amizay rehefa tapitra ity lalam-pirenena faha enina ty. Tonga eo alolo kely eo miala kelikely fotsiny any Antsohihy de mivily miakavanana makany Mandritsara. Lalam-pirenena faha 12 izy miainga avy eto ary ny mianavaratra any kosa de makagny Diego na Antsiragnana. Rehefa mandeha amin'ity lalam-pirenena faha 12 ity dia manomboka efa miamakomana ianao ho avy ny la poussière ary ho avy ny godra soa ihany fa tsy fahavaratra ny andro nandehananay fa azoazonareo an-tsaina angamba hoe nanahoana ny fandehanana tamin'reto lalandreto tavitopavaratra. Marina fa de ny camion de be no mandeha amin'ny faritra iny ary camion ngeza tsy mba reny camion madinidiniky reny fa de camion ngeza zay raha ny fanazavan'ny mpandeha niaraka taminay dia tondra vokatra reny camion rehetrarehetra ireny. Sprinter ny fiara nandehananay. Azonareo an-tsaina am'zany zany afaikana mpandeha an'io sprinter io. De mba misy olombelo tsy akoho kely aty amin'ny 2 ora eo zany eritreretra hoe fakaiky angamba zany bifandriagna zany mbala lavitra. Ay teo foany Kristy so ihany moa satria io moa ny fampiononana natao anay rehefa niainga avetsy kianja maki tetsy Antotapenaka hoe avo be aza netatsika zany tsisy atahorana miaraka amintsika Jesosy Jesus inside. Hitatsika am'izao ny vovoka, hitatsika am'izao ny camion, hitatsika am'izao ny moto, hitatsika am'izao ny fijalian'ny olona mampiasa ny arabe io lalana io. Ary tendrombohitra io tsy maintsy nasehoka ihany satria to anoano misy azany fasan'izany mpanazary malaza be zany. De tonga eto kobakobaka amin'ny 3 ora tsy maintsy magnararotra mividy mendry inona moa ty mendry nandrebaka magnantsy izy valala fa ninay ty mendry hoe nandramana ty mendry milay tsara mihitsy karibo andray inagna mendry tsara ny mendrika hoanina tokoa. Ary eto amin'ty toeranyty no lazainy zareo fa tena point noir tena mandadilady amina ora maromaro mihitsy ary miteny zareo fa raha mbola tsy misy fikitihany ty lalan'ty amin'ty taona ty dia ho tapaka tanteraka mihitsy ary tsy hisy ampiasa sahirana ny na ny 4x4 raza amin'ny lalana ohatran'ty somary misy goudron ohatrany mahafinarinaitra zay ihany le izy saingy tsy de maharitra ely reny fa de toizana ihany ny dia moa zany rehefa ela ny ela tonga eo amin'ilay mpifandriagna ary rehefa manombonomboka mahita bajajo ohatr'izao nareo hoe raha Madagasikara efa kaiky ny tanàna ny dikan'izany amin'ny 10 ora latsaka fahatelo tonga mpifandriagna efa mirava ny mpianatra ary teto de nandany noeverina fa hoadiny ray kinanjo mahampidinetana tompoka efa hoadiny ray de rehefa nanapanapa-kevitra teo ny adiady hevitra kely teo de alô tonga de eto ndray misakafo sao de tsy mahatratra sakafo any alohany
de efa maizina amin'ny 9 vao niala teo lasa zay ary de ny sakafo aloha so ihany fehifavy ny sakafo de miroso ny dia ihazo any Mandritsara zay mariko etoana fa mbola gidra ny lalana satria ty tetezany ty fotsiny zao de tsy maintsy nijanona ny fiara anankiroa eto eritreretinareo fa avo be ny entanao ambonin'ny tafon'ny sprinter ao amin'io nefa ty tetezany ty ohatra somary misy rano misy lavaka be zay ahoana fomba iakarany eto ary de tsy maintsy miakatra ihany moa zany a sprinter mikasoka io vodina sprinter io tsy maintsy efa zatra zalahy ary isorako azy mihitsy de rahako azy mihitsy zany de narahana ndray ahoana karakory sprinter farao izy ndray tsy maintsy afaka toy ihany ny diatsika ary efa miala mandroso miala ihany ny andro tonga eo amin'ny commune ambanivohitra Ambodimontsy dia aty apitan'ny ranon'ny Sofia anankiray io mbola le tary ihany fa ty ny fiandohany fa raha vao miapitan'io rano io de pitany tetezana de tonga amin'ny fokotanin'ny tonga eo amin'ny commune ambanivohitra Pont Sofia ny commune ambanivohitra Ambodimontsy ary apitany amin'ny districtany Befandriagna ary aty apitan'ny rano kosa districtany Mandritsara ary commune hafa efa antsoina hoe Pont Sofia de mitohy ihany ny dia ao anatin'ny fandehanana faran'izay miadana io efa somary alikaly tonga teto Antsatra malaza ato agnatin'ny commune Kalandy de tsy maintsy napidin'olona teo koa mbola napidin'olona ary teto ny tena naharitra tao Farara ela zany adany ray mahery ela tonga am'izao Mandritsara zao ihany amorora sy fahefany tonga eto zany hoe amorora sasany alany vao tonga any amin'ny chambre zay ipetrahana sy atoriana de tsaratsara koa ngamba aleo atory fa rapitsy maraina hitsidika ny tanàna sika ndao